Faly miarabanao tavaverina indray eto amin'ny tuto son gasy. Atao anatin'ity vidéo anankiray ity tsika dia anoranao indray aho hoe inona ny gitara mety aminao raha toka amin'izao fotoana izao mihitsy ianao vao hanomboka hividy gitara elektrika. Fantaniana mipetraka matetika ihany koa izay amiko satria zahako mpitendry gitara dia betsaka ireo namana te hanomboka hitendry gitara elektrika dia manontany hoe inona ny gitara tena mety na mety hoe efa avancé kokoa amin'ny resaka fitendrena fa mitady son mety kokoa dia sarotra amiko foana nanoro hoe ito ny gitara mety satria matetika dia gitara lafolafo foana natoroko dia hatramin'izay nanomboka tamin'ny taona 2023 tsisy afa-tsy gitara anankiray foana natoroko hatramin'izao dia nanomboka fotoana vitsivitsy zay avy nividy an'ilay izy izany hoe natoroko ny olona foana ilay izy hoe tia vidiana nefa ny zahako manokana aza mbola tsy nividy an'ilay izy dia amin'izao fotoana izao avy nividy anazy dia atoroko anareo hoe inona ny antony mahatonga anoro an'ilay izy. Ity ilay gitara forme strato izay efa mahazatra antsika marika Fender izay efa fanta-daza ihany koa ny amin'ny famokarana an'ireto karazana forme ireto dia ho atoroko anareo tsikelikely ny momba azy. Momba azy ity mahazatra be izy itony satria isan'ny gitara nitendren'i Jimi Hendrix sy ny sisa satria mora dia mora ny fandraisana azy sy ny fomba fitendry. Ny fitendry aminazy zany tananao zany rehefa mipetraka eo na ho an'ny olona be tanana na ho an'ny olona kely tanana dia efa voamboatra mihitsy ilay forme an'ilay izy hoe mora tendrena kely ilay gitara. Dia izay aloha antony anankiray izay faharoa an'izay ny resaka micro. Misy micro anankitelo izy raha roa telo dia ity zavatra ity ny sélection an'ilay resaka micro raha vaty farany ambany izy ity micro raha ity manaraka izay dia reto anankiroa reto miaraka mikapta an'ilay vibration an'ilay corde zany raha manomboka eto ampovoany izy dia ity anankiray ity irery manaraka izay raha eto alohan'ny farany izy 4e position izy dia ireto anankiroa reto 5e position izy dia ity micro manche ity. Zay ny asan'ity zavatra kely ity. Ny asan'ny tony dia volume général dia ny tonne zany hoe ny aigu tonne ny ity micro ity dia manaraka izay ity micro ity raha tsy diso ny makasika ny mécanique bain d'huile mahazatra fa inona amin'izay ary ny antony manokana mahatonga an'ilay izy hoe intéressant kokoa. Amin'izao vaninandro iainantsika izao ny gitara efa amélioré sy optimisé amin'ny fomba fitendry sy ny amin'ny karazana fitaovana misy amin'izao indray. Izany hoe tsy ilay style na micro taloha intsony sy ilay elektronika taloha intsony zany fa efa natsaraina foana zany ilay izy. Ity gitara ity dia tsara ho marihana fa gitara meksikana izy ity zany tsy ilay lafo be ilay 1800-2000 euros fa izy ity eo amin'ny 1000 euros eo dia azonao izy arakaraka ny lokony sy ilay karazany. Fa tiana alaiko ity zao ilay SSS zany hoe micro single dia ilay lokony olympique white nafatifaty be anazy ity dia izay ny antony fa ny antony voalohany dia ity mécanique ity. Ny mécanique dia mécanique autobloquant zany hoe amin'ny vidiny 1000 euros zany ianao efa mahazo mécanique verrouillé automatique zany hoe tsy atahoranao hivalambarana mihitsy io zany raha ohatra ka ampiasanao mode flottant les vibrato dia vibrato koa à 2 points. Raha ny Stratocaster le taloha le vintage dia manana misy point anaky 10 eto mihidy amin'ny vis izy fa ity zany 2 points afaka milamina kokoa ianao raha tia milalao mode flottant zany. Zay faharoa. Fahatelo izay reto micro reto dia noiseless. Le noiseless zany tsy misy bruit. Ahoana moa ny ilazana hoe tsy misy bruit izy misy bruit ihany izy fa tsy mitovy amin'ilay micro single rehetra ireny satria raha vao maka Fender ianao na gitara single tsy voatery ho Fender na marika hafa raha vao atsatokanao amin'ny ampli ilay izy ka mampiasa disto ianao dia misy bruit be tonga dia manao bruit de fond ilay izy fa henonao ihany ilay izy fa na izany aza rehefa aminazy dia tsy misy an'izay karazana bruit de fond zay zany hoe afaka kokoa zany izay par rapport an'ilay izy dia par rapport ny dynamique ny micro koa amélioré tsara izy na mitendry moramora ianao mitendry mafy ianao madio tsara eno tsara foana ilay dynamique an'ilay izy. Zay ny fahatelo. Dia ny fahaefatra ankoatran'izay indray ity tonne ity push pull zany hoe afaka sintomina miakatra dia rehefa misintona miakatra ohatr'izao izy aty amin'ny position 1 dia reto micro anankiroa reto indray no miaraka maneno
de rehefa miakatra eto amin'ny deuxième position izy de reto micro anankitelo reto a ndray maneno. Manche érable ny touche érable. Zahako manokana no safidy an'le touche érable satria mahazo son claquant kokoa izy am'izay fotoana zay satria ny corde vao ampiasaiko eo de corde ngezangeza no mipetaka eto de indraindray very le son ana strat mba mitefitefika tsara raha vao ohatra ka ngezangeza le corde indrindra fa raha ohatra ka palissandre le touche de mafana loatra le son de zay zavatra zay efa azoko anatina gitara anankiray hafa fa atao anatin'ity gitara ty de tiako tena hitefitefika ranitra tsara le son tena hiklaky tsara fin d'heure zany de zay no nangalako an'ity karazana izy ity ka izy io miankina amin'ny jeu anao ihany. Raha ohatra ka manao jeu kokoa ianao resaka hard rock zany hoe izy aloha tsy gitara tena hoe type fanaovana métal fa raha ohatra ka hoe tia manao resaka haidgain zany ianao zany hoe tia son saturé de conseilleko anao mangala an'le version manana ny manche palissandre satria am'izay fotoana zay mafana kokoa le son. Raha ohatra ka tia blues ohatranahy ianao na ohatra hoe tia zavatra maivamaivana zany hoe eo amin'ny blues na rock limite hard rock de ohatran'ity no hitako hoe tena mahafapo anahy indrindra ka noho izay zay zavatra rehetrarehetra zay ao anatin'ny prix anankiray latsaky ny 1000 € ny vidiny ho an'ny olona anankiray raha ohatra ka tsy de tena tia an'le marque Fender izy nefa mila zavatra tsara be de be ny alternative ohatran'ny hoe le secteur Nick Johnston misy koa ny PRS ny John Mayer ho anahy manokana satria zahako musicien sady musicien de studio de indraindray be de be ny karazana son ilaiko ohatran'ny hoe arakaraky le gitara misy karazana gitara be de be zao amiko de manana an'le John Mayer fa henoko le son hoe tena diso mitovy amin'ny John Mayer loatra indray de isaky ny manao prise na zavatr'olo fa de lasa mitovy amin'ny John Mayer le son de tsy zay loatra le zavatra tena tadiaviko fa hoe anana son madio tsara sy claquant son ana Fender nefa ninge tena tadiaviko ny tena mariny de raha tady son ana Fender ianao de Fender avy tiana aza mieritreritra zany mihitsy hoe ianao hoe son ana Ibanez ny tadiavinao de gitara tiano alainao de anambomboatra effet ianao mba hahatonga an'le feon'le gitara ho lasa ohatran'ny son ana Ibanez tsy izay mihitsy le izy tadidio raha ohatra ka son ana gitara Ibanez ny tadiavinao de gitara Ibanez vidiana raha mitady son ana gitara Gibson ianao de aza folapolanao ty hoe io de asianao effet de ho lasa non matetika isika rehefa ohatra ka mbola hoe vao mianatra gitara de hoe aloha gitara moramora aloha vidiana de rehefa mividy gitara moramora de rehefa manomboka miamahay avy eo de mividy an'le lafolafo ekeko ihany zay amin'ny lafiny anankiray fa raha izaho manokana tsy miconseille an'izay satria ny fitiavana ny mozika de manomboka amin'ny fitendrena zavatra tsara raha ohatra ka tsara le fitaovanao de manana fidinina kokoa ianao de manomboka tianao foana ny fandray amin'iny instrument iny foana isan'andro de iny no mampitombo ny sainao manokatra ny sainao ary ny sofinao ihany koa mitombo miaraka ao anatin'izay hoe maheno zavatra tsara ianao de afaka kokoa ny évolution anao ny mety ho point négatif mantsy ao anatin'izay raha ohatra ka mividy gitara ratsiratsy ianao mety hoe isaky ny mitendry ianao de ho désaccord foana le satria le karazan'le mécanique tsy de tena haut de gamme de mivalana foana le izy de isaky ny tendry anao de miregle nefa ianao raha mety mbola tsy mahay miregle gitara akory de zay zao de efa antony anankiray mety démotiver anao de izy ianao za tsy tendry gitara tsony fa iregle foana ve tsy mety amiko famankaran-tanana be tsy mety amiko satria tsy mety azoko mihitsy le son tadiaviko sotran'izay miankina amin'ny influence anao za zao raha tia John Mayer de nividy gitara signature John Mayer mety hoe tsy hanana budget hoe signature ianao sy ny sisa fa raha ohatra ka tia George Benson ianao de mazava ho azy fa gitara quart de caisse mety hoety aminao satria zay no mifanaraka kokoa amin'ny sofinao sy ny amin'ny influence anao de ohatran'izay le izy fa raha toka mbola tsy mahafantatra an'izany rehetra zany ianao fa tia gitara fotsiny ianao mbola tsy manana ohatran'ny hoe idole na artiste m'inspiré anao na zavatra ohatran'izany de tony gitara tony no atoroko anao 5 position zany hoe afaka mahazo variété ana son be de be ianao raha mila manao hard rock ianao na mila son aigu kokoa mitifitra ianao de mankaty amin'ny position numéro 1 raha mila son ana manche kokoa ianao hoe solo somary sombre kokoa nefa matavy kokoa de aty amin'ny 5e position raha mila son plus funky ianao na somary manao cocotte de eo au milieu amin'ny 3e position zany hoe betsaka kokoa ny son azonao amin'ity noho ny amin'ny gitara anankiray raha ohatra hoe vidy single cut ianao na gitara formana Gibson reny
reny zao 3 position fotsiny reny vetivety ianao de limité de vetivety ianao de abandonné hoe tsy mety amiko zany le mozika satria ohatrany malaky leo tsy de misy variété loatra. Zahako manokana tamin'ny vao nahazo gitara voalohany de gitara Stratocaster ny azoko. Mampieritreritra ihany koa zao le izy misy namantsika taloha izy nanana carte de caisse de zao izy lasa miverina amin'ny Stratocaster de mahagaga hoe fa manina moa mety mbola ho antany antsika eto am-page ihany koa izy fa manina moa izy taloha nampiasa gitara jazz izy koa mpitendry manao influence jazz ihany nefa am'zao izy miverina mampiasa strat satria ve mila son ohatriny ahoana satria ve le diapason ve intéressant kokoa. Zany koa mbola ho resantsika ao anatin'ny vidéo manaraka anito fa raha ohatra ka misy fanontaniana tianao apetraka de avelako ianao ametraka an'izany eo amin'ny commentaire de hiezaka ihany ako hamaly antsika ao anatin'izay. De izay ny mahakasika an'iny gitara iny ry zareo manasa anao anaraka zany hoe s'abonner amin'ny YouTube eto amin'ny Facebook ny compte Instagram koa misoloatra eo ambany eo Japrime dia ny ankoatran'izay ihany koa manana Instagram ihany koa ny tuto son gasy raha toka de hitafatafa de tsara foana tsika fampizara ihany koa atao anatin'le izy de mankasitraka anao ny amin'izany zavatra rehetra zany sy ny amin'ny fametrahanao ny j'aime ny partage zany rehetra zany de manampy antsika mba hatonga ny page iroborobo de mankasitraka dia manao veloma mandram-piona indray.